Falomerabantsika tsirairay avindray tratra ity zoma maraina fa 4 volana May ity. Soan'Andriamanitra tranosika fa mbola nomeny famindram-pony sy ny fitiavany. Indray ny ten'Andriamanitra ity maraina ity dia manasanao hiara hivavaka. Ny tsara indrindra-danitro misaotra anao izahay satria mbola velonay soa matsara. Misaotra amin'ny fitiavanao ary misaotra manokana ihany koa aho ny amin'ny zanakao mpanomponao izay miaina izao fandaran' izao. Angataka aminao mba ny zava-mahagaga amin'ny fiainany. Ka ny teninao izay ianarana israisinay eto any atomba fahatsarana eo amin'ny fiainany. Atonga azy atoky ianao bebe kokoa sy ahafahany manana fifandraisana misy kokoa eo aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Loha teny mofinainantsika androany dia manao hoe avy ianareo hitokana. Ilaina amin'ny Salamo 7:4 manao hoe miandrasany Jehova ianao, matokia ary aoka herin'ny fonao, eny miandrasany Jehova. Amen. Tsy misy fiainana tototra asa sy novesarana ndraikitra tahaka ny an'i Jesosy, kanefa matetika tokoa ny vavahany. Ny toy manjakariva ny firaisany tamin'Andriamanitra, tahaka ny anankiray amintsika izy, mahalala n'izay ilayntsika izy, mahalala ny fahalementsika izy, ary niankina tanteraka tamin'Andriamanitra ka tany amin'ny toeram-pivavahana izay tena mangina ny tadiavany hery avy any an-danitra mba ahafahany mandroso hiatsika ny adidy sy ny fitsapana. Niatsika tolona maro sy fangirifiriany fanahy teto amin'ity tontolo feno oto ity Jesosy. Tamin'ny firaisana amin'Andriamanitra no namaivana an'ireo fahoriana mitambaby taminy. Tamin'ny maha olona azy no nitalaon'ny seza fiandrian'Andriamanitra, mandrapahazoa ny taranak'olombelona ny rivotry ny lanitra izay tokony hampiray ny olombelona amin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny firaisana ny toy no nandraisan'ny fiainana avy tamin'Andriamanitra mba nomezan'ny fiainana an'izao tontolo izao. Tiany ainatsika ny fanandramana ny ainany. Hoy izy hoe avy ianareo hitokana. Ary izany ny baikony amintsika. Hatanjaka kokoa isika ary ho azo ampiasaina bebe kokoa raha toa manaraka ny teniny. Raha hanokana fotoana kanesana eo amin'ny Jesosy isika nio mba hilaza aminy amin'izay ilayntsika dia tsy ho diso fanantenana mihitsy tsika fa ho eo ankavanantsika tokoa izy mba hanampy antsika. Ireo izay ho fanin'Andriamanitra dia tokony hanana fiainana tsy mifanaraka amin'izao tontolo izao sy ny fombafomba na ny fanaony, ary tokony hanana fanandramana manokana ny tsirairay mikasika ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ampanginina ny feo ao anaty rehetra ary makeo anatrehany amin'ny fanginana isika dia ho resitsika kokoa ny ratsy, ho retsika ny feon'Andriamanitra. Hoy izy manao amintsika, manao hoe mitsara ka aoka ho fantatrareo izy fa izao n'Andriamanitra. Mitsara hoy Jesosy. Eo anivon'ny vahoaka maro izay mihazakazaka amin'ny fahasahiranana noho ny asa sy ny zava-misy reto amin'ity fiainana ity, ny fitsarana dia tena ilaina tokoa mba ahafahana mamelombelona antsika sy miverina antsika indray, mampatsiahy ny fiaviantsika sy ny antony maha eo antsika. Fofomanitra tokoa no heno rehefa miaraka amin'ny Kristy ianao, fofomanitra no hamen'ny fiainana ary ho hita eo amin'izany ny herin'Andriamanitra izay hakasika ny fonao. Izany no iriko aminao amin'izao maraina izao, dia mba hanananao fifandraisana etitety amin'Andriamanitra ka hiara hitokana aminy anie, handray ny heriny, handray ny fahasoavany, handray ny famindrampony ary hanana filaminan-tsaina, hanana fahatoniana, ara-panahy sy ara-po isika satria ilay tompontsika no efa nitondra fandresena ho antsika. Amen. Raha ny malala tsara indrezan-danitro mbola felompisaoranao izahay noho ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitantananao ary indrindra ny amin'ny fiantsonao anay mba ho eo akaikinao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao sy misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra homaninao fiainana tsirairay avy, ary ankehitriny izahay dia manolotra ny tenanay eo aminao, manolotra ny momba anay rehetra. Ianao anay Tompo no
ho andro ankinan'ny faniriana rehetra ka tsy hana tao oatra intsony izay satria ianao ny mpiandry tsara ao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Sarviaro